Miarapatoko klasy tokovavy tonga soa ato anatin'ny famparalam-baovao ny Real News ny vaovao marina ho amin'izao alina izao. Manasa antsika rehetra ary hanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra mialohan'ny idirantsika amin'ireo antsiprian'ny vaovao dia andao aloha rahantsika ireo lohateny. Sarotony amin'ny fiarahany Jean-Jacques Rabenirina amin'ny siteny Randriana Soloniaiko izay nisafidy ny loko manga sy mavo toy ny avy i Norbert Lala Ratsirahonana raha nambarany androany saingy tsy tokony endrikendrehana ho manohana kandida kosa ny avy hoy izy satria tsy mbola feno ny kandida ofisialy hatramin'izao. Tsy tokony rotsaka hofidiana ho filoham-pirenena fa mandrebireby vahoaka ihany koa ny kandida izay tsy manana enti-manana arabola anofana helikoptera sy tsy manana gazety sy haino manjery hoy Norbert Lala Ratsirahonana. Tsy azo itokisana amin'ny fifidianana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'izao raha iny fanapahan-kevitra noraisiny mikasika ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta iny ho ny solombavam-bahoaka ny Mora Fenobe Voninay sy Jean Eugène sy ny solombavam-bahoaka ny Farafangana Joasy Eleonore ary ny solombavam-bahoaka ny Toamasina voalohany Rolo Ratsiraka izay miantso ny mpanao politika rehetra sy ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny IRD ijoro andravany RCC io. Mety tsy havita ny feptom-piasana fito taona ireo mpikambana ao amin'ny RCC ireo fa hoongany vahoaka mialohan'ny fotoana hoy Voninay sy Jean Eugène. Trano manodidina ny 50 ao amin'ny fokontany Besako Toliara voalohany no mbola ao anaty rano hatramin'ny androany 9 andro taoriany fandalovan'ny Rivodoza Fredy tany an-toerana. Tratran'ny areti-koditra vokatra loto entin'ny rano maloto miandro ny ihany koa ny mponina ary saika mbola miaina ao anatin'ny rano hatramin'izao ankoatran'ny Besako ny fokontany Antsirasira, Ambohitrambo, Anosy Hita izay samy ao Toliara voalohany ihany. Efa vonao ihany koa miora hitondrantsika n'ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho any Rambitsa. Akafaliana topokilasy topokovavy no endrika ara-bananao anay tokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary fantarintsika hoe toy ny ahoana indray ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha ho andro ampitso alarobia fa 12 ny volana martsa taona 2024. Ato anatin'ny 2 andro manaraka dia mbola hitohy izay fivadibadian'ny andro izay amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa mety ahitana rotsakorana kosa raha ho an'ny afovoantany ny tapany hariva. Andao ary ho fantarintsika izay toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afovoantany hatrany manomboantsika azy ny tapany maraina dia saika ahitana andian-drahona matevina izy toy izay ihany koa ny any Fianarantsoa fa raha ho jerintsika manaraka izay vinavina ny toetry ny andro izay any Nosy Be dia hitantsika amin'izao fa mbola hitohy izay orana tandrifin-drahona izay ka vinavinaina manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ary ireto fatra sisa manaraka ireto dia saika ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro ny ato Mahajanga sy Antsirana anato raha toka hitana andianerika ny ao Toamasina ary ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro mety arahan'orana malefaka ny any Sainte Marie any ny tapany maraina zay ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro ary ny tapany maraina fa andao fantarintsika manaraka hoe toy ny ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany hariva raha toka hoe nisy fiovana dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afovoantany hatrany no ndeha manomboantsika azy dia hitana rotsakorana izy ny tapany hariva ary mety arahan-kotrika izany. Aza adonona mihitsy noho izany any mitondra aroborana raha andeha hivoaka ny trano izy sika fa raha ijery isika any Antsirana any dia saika ahitana andianerika izy ny tapany hariva fa mbola hitohy kosa izay orana tandrifin-drahona izay ny ato Sainte Marie ato fa raha ijerintsika ny any Toliara any ny tapany hariva dia hitana izy raha toka nahitana andian-drahona matevina izy ny tapany maraina. Raha ny maripana jerentsika manaraka dia tazana ao Fianarantsoa ny maripana ambany-drindra izay manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ary tazana kosa any Mahajanga ny maripana ambony-drindra izay manodidina ny 14 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro ampitso alarobia. Ankasitrana ary isika rehetra niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana anaraka ny Real News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Filma tsopoko. Izao kosa dia iverenantsika ao arahan'ireo lohateny.
sarotony amin'ny fiarahany Jean-Jacques Rabenirina amin'ny siteny Randriana Soniaiko izay nisafidy ny loko manga sy mavo toy ny avy i Norbert Lala Ratsirahonana raha nambarany androany saingy tsy tokony endrikendrehana ho manohana kandida kosa ny avy hoy izy satria tsy mbola feno ny kandida ofisialy hatramin'izao tsy tokony rotsaka ho fidina ho filoham-pirenena fa mandrebireby vahoaka ihany koa ny kandida izay tsy manana enti-manana arabola anofana helikoptera sy tsy manana gazety sy haino manjery hoy Norbert Lala Ratsirahonana. Tsy azo itokisana amin'ny fifidianana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'izao raha iny fanapa-kevitra noraisiny mikasika ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta iny ho ny solombavam-bahoaka ny Mora Feno be Voninay sy Jean Eugène sy ny solombavam-bahoaka ny Farafangana Joasy Eleonora ary ny solombavam-bahoaka ny Toamasina voalohany Rolo Ratsiraka izay miantso ny mpanao politika rehetra sy ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny IRD ijoro andravany RCC io mety tsy havita ny feptom-piasana fito taona ireo mpikambana ao amin'ny RCC ireo fa hoaonga ny vahoaka mialohan'ny fotoana hoy Voninay sy Jean Eugène. Trano manodidina 50 ao amin'ny fokotany Besako Toliara voalohany no mbola ao anaty rano hatramin'ny androany 9 andro taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Fredy tany an-toerana. Tratran'ny areti-koditra vokatra loto entin'ny rano maloto miandro ny ihany koa ny ponina ary saika mbola miaina ao anatin'ny rano hatramin'izao ankoatran'ny Besako ny fokotany Antsirasira, Ambohitrambo, Anosy ny Hita izay samy ao Toliara voalohany ihany. Ny vaovao politika avy hatrany ny atsika ny kafana ny fampahalalam-baovao tsy mbola nilaza ho manana kandida ny antoko asa vita ny fampisarana hoy Norbert Lala Ratsirahonana atao Toliara androany malalaka amin'ny safidiny amin'izay olona arahany kosa nefa ny mpikambana hoy izy ka tsy tokony anendrikendrehana ny avy hoe famanoana olona sahady tao mpifidianana ihany koa moa ity taona ity ka na ho tanteraka na tsy ny fifidianana ben'ny tanàna dia efa mieritreritra anana kandida ary andeha irery amin'ny fifidianana kominal sy solombavam-bahoaka ny antoko avy hoy Norbert Lala Ratsirahonana Andry Rabesatra. Mbola tsy feno ny kandida nilaza tamin'ny fomba ofisialy fa hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ka tsy mbola afaka ilaza izay kandida ho tohanany ny avy hoy ny filoham-boninahitra ny antoko Norbert Lala Ratsirahonana tany Toliara androany. Ny avy mbola tsy nilaza satria mbola tsy complet ny ava mbola tsy nilaza ny hoe ty kandidany ity kandida tohananay mbola tsy nilaza an'izany ny avy satria mbola tsy nilaza ny kandida rehetra hoe zao hoe avy kandida hirotsaka tahoana moa zay nilaza hoe tsy maintsy zao ny kandida na tsy maintsy zao kandida miandro zay hoe ahoana fandeha zavatra fa samy manana safidiny io ah ary tsy afidirena nizaiza mandeha anaraka an'izany. Tokony endrikendrehana hoe fa manana kandida araka izany antoko avy hoy Norbert Lala Ratsirahonana na misy aza ireo mpikambana ao aminy manaraka mpanao politika hafa amin'izao fotoana izao. Misy manontany ahoana alatsika fa tena direkta tesako ahoana Jean-Jacques Rabenirina io ahoana ka toa hoe miaraka amin'ny olona avy any Toliara any izy fina problema zany fa ngay zazakely kapoana hoe Jean-Jacques aty ny lalana olona lehilahy lehibe eo aho olona professeur d'université dia ahoana asaika tsy sarotiny amin'izany raha misy mifidy magany mavo hoe ina problema ray fa arabatsy endrikendre zay hoe io ny kandidanareo mbola tsy anitsy problema atsika ty mbola tsisy milaza ny mangany mavo ety anao kandida loatra amizao nilaza ihany koa i Norbert Lala Ratsirahonana fa tsy tokony hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena ny kandida rehefa tsy manana fahafahana amin'ny enti-manana indrindra ny arabola. Mety misy ilaza moa hoe marina zany tsy azo lavina anie zany renao nanao candidat président république ino fa tsy mety lalitsy satria sarotra le raha ny marina tsy ampy enti-manana e zavy eo candidat enti-manana ny enti-manana dia hitanao ny fandeha dia tsy maintsy mioma zany ianao ety dia tsotra mihitsy no tena mazava ho azy ny tiako ambara hoe raha tsy manana ny fitaovana ianao tsy manana moyen financier anao tsy manana radio anao
tsy manana télé ianao, tsy manana gazety ianao, tsy mahafo hélicoptère ianao, tsy mahafo aeroplane ianao, aza milatsaka amin'io fa mandeha vahoaka. Ny fifidianana filoham-pirenena aloha hatreto no efa fantatra fa ho tanterahana eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity hoy Norbert Lala Ratsirahonana. Na izany aza nefa efa manana ny eritreritra andeha irery ny avy amin'ireo fifidianana roa dia ny communal sy ny solombavam-bahoaka hoy Norbert Lala Ratsirahonana. Raha fahitana ny resaka ataon'ny fitondra fanjakana rehetra dia ny fifidianana filohan'ny republikana no mety atao amin'ity taona ity. Na izany azy tsy maintsy miomany any sika azay ny anton'ity asisy ty anankiray ty koa satria fifidianana zany amin'ity taona ity tokony isy be ny tanàna sy ny mpanotsaina ny tanàna. Fifidianana filohan'ny republika amin'ny herintaona farafahelany ny fifidianana député. Tsara ny fantatritsika zany satria isika dia mieritreritra azany efa eritreritra ny samy hafa mihitsy atao boropolitika hoe amin'ny fifidianana be ny tanàna sy amin'ny fifidianana député dia andeha irery ny avy manomboka izao. Ka inareo zay mieritreritra anao candidat efa mieritrereta ny anomana tena, anao entraînement, anao regroupement ho amin'izany fifidianana fa tsy mora ny fifidianana. Tao mpifidianana ity taona ity ho ny filohamboninahitra ny antoko avy Norbert Lala Ratsirahonana androany ka ny fandehanana mifidy ihany no ahafahan'ny vahoaka tena mifidy izay hitantanany firenena. Tsy tokony olona fotsiny no fidiana fa foto-kevitra ihany koa raha ny nambarany. Fa targetra mpianana mihitsy no hoe asa vita ny fampitsarana ho ny filohan'ny avy teo aloha Norbert Lala Ratsirahonana androany ka no izany antoko izany amin'ny fanaovana politika. Tsy misy azo tsinotsoniavina ihany koa ireo filoha mpiara-mitantana ny antoko avy ho iatrany Norbert Lala Ratsirahonana matoa nolaniny kongresy ny antoko farany teo. Androany moa no niona tamin'ireo mpikambana anatin'ny antoko avy tao Toliara ireo birao mpitantana ity antoko ity. Iandry Rabesaotra atrano mitondra ny antindinizay. Nampahafantarina tamin'ireo mpikatroka avy tao Toliara tamin'ny fomba ofisialy androany ireo filoha mpiara-mitantana ny antoko avy miisa 3 izay misahana ny fitantanana ny antoko mandra-pahatonga ny kongresy nasionaly manaraka taorian'ny fisitahan'ny Norbert Lala Ratsirahonana tamin'ny mahafiloha nasionaly ny antoko avy azy ny 20 Novambra 2023 lasa teo. Hoe ahoana moa rafitry ny avy amin'izao fotoana no tendrena filohatelo mianada miara-mitantana dia ao zany le matoa Jean-Jacques Rabetrina izay mpampianatry l'université député efa ministre teo aloha tsy n'olom-polo zany toko mpamana izay lazany any avety aminareo faritrareo aty raha teo izy moa. Ao koa raha matoa Joanita Daimananjara izay avy any amin'ny faritany Thomas efa député ary efa ministre koa tamin'ny fotoanandro tany 86 dia efa ministre dia ministre foana angambany raha lista lava indrindra angambany na ministre angambany izy lista lava indrindra amin'ny maha-ministre teto Madagasikara ka tsy olon'olo foana koa zany toko. Dia ao ny Arabetsarona Sylvain izay mpandrara PDG président directeur général la société isan-karazany efa sénateur koa teo aloha ary dia manana izay mahay jiaby ihany koa raha eo amin'izany sehatry ny fandrarany zany a. Namerina nanamafy teo anoloan'ireo mpikambana moa i Norbert Lala Ratsirahonana androany fa targetra mpiainana mihitsy ny anarany antoko avy asa vita no ifampitsarana ka ampiarina amin'ny fomba fanaovana politika. Samy président fikambana mpitsara malagasy tamin'ny fotoanandro navita zavatra anankiroa voalohany créatisera mpitsara amin'izao fotoana tamin'ny andro ko nahavitanana io ary nanao grevy zay tamin'izany dia voato créatisera io raha nataony vato faharoa napetraka raha natao ny constitution troisième république voalohany efa tao anatiny pouvoir judiciaire fa misy vato apetraka foana raha directeur de cabinet ministère de communication tamin'ny fotoanandro URNM mandeha manomboka tsy nitsara mandeha fotoan'ny andro tamin'ny andro napetraka asa vita ny fampitsarana zany filosofia fiainana zany nay na ny tokantrano azy iny na mba vato napetraka ao any mba fahatsiarovana mahafinaritra ve
tsafahatsiarovana ny vadinao fahoriana sy ndanakao fahoriana inona niaona tamin'ireo mpikambana anatiny antoko avita ao Toliara moa androany ireo birao mpitantana taoriany fizarana fanampiana ho an'ireo trabona vokatry ny rivodoza Fredy tao Toliara ny tapany maraina. Fa mbola samy mandeha amin'ny anarany manokana ireo solombavam-bahoaka miarady amin'ny siteny Irandrena Soloniaiko amin'izao hoy Vonay sy Jean Eugène nanamafy ity solombavam-bahoaka ny mora feno be ity fa amin'ny mahafilohan'ny Lezas sy amin'ny mahafilohan'ny RPSD vaovao azy no anohanany any siteny Irandrena Soloniaiko fa tsy amin'ny mahampikambana azy ao anatin'ny vovonana lera na izany azy efa betsaka ireo solombavam-bahoaka izay mitsonikona ny fanohanana ny siteny Irandrena Soloniaiko izy satria efa leo an'izao fitondrana izao manameloka ny fanakanana ny hetsika miavatory sy ny famoronana dossier ataon'izao fitondrana amin'izao ihany koa Vonay sy Jean Eugène androany tozy rabefaritra sy anjara kotondrainy. Solombavam-bahoaka miisa valatra eto no efa hitan'ny seho-vahoaka nanohana ny siteny Irandrena Soloniaiko amin'ny hetsika miavatoro izay tanterahany manerana ny Madagasikara. Isan'izany solombavam-bahoaka ny mora feno be Vonay sy Jean Eugène izay tazana niaraka tamin'ny tany Kongo ny Valomartsa lasa teo. Nandray azy ireo tany Kongo moa ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena Brunel Razafintsandraofa. Efa nilaza ny fanohanany any siteny Irandrena Soloniaiko ihany koa ny solombavam-bahoaka ny mananjary ny député Aja. Solombavam-bahoaka miisa 5 kosa no indray niaraka nanao hetsika tamin'ny siteny Irandrena Soloniaiko tany Feneriva-Tsinanana ny 21 Martsa lasa teo dia ny solombavam-bahoaka ny Feneriva-Tsinanana Mohamed Amady avy amin'ny IRD, Jean-Jacques Rabenirina filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena ho an'ny faritanin'ny Toliara. Teo ihany koa ny solombavam-bahoaka Nanalalava Jaosera Irene ary ny solombavam-bahoaka ny Voimara Edzara. Amin'ny anaran'ny tenany manokana avokoa no anohanany ireo solombavam-bahoaka ireo any siteny Irandrena Soloniaiko hoy Vonay sy Jean Eugène. Individuellement sahalan'ny tenako zao dia anisany d'obédience anisany manohana azy za personnellement fa oka hiavaka momba ny mahalera ka tsy mahalerana no niresahako eto amin'ny fanohanako ny société fa kosa hoe Vonay Sanjena présidany Lezas présidany RPSD vaovao. Raha efa nanamafy ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena Jean-Jacques Rabenirina omaly fa efa misy ny solombavam-bahoaka IRD maro eto andrenivohitra no efa manohana ny siteny Irandrena Soloniaiko dia nanamafy Vonay sy Jean Eugène fa misy ny efa mikonikonina amin'izay fanohanana izay amin'izao fotoana izao. Fa maromaro misy député zay tapa-kevitra hanohana azy na avy amin'ny IRD zany na avy amin'iza zany. IRD moa io sarany karazana plateforme na zareo avao koa ka samy manana ny tompony. Betsaka raha teo ny solombavam-bahoaka no efa tofoka amin'izao fitondrana izao hoy Vonay sy Jean Eugène. Koa ny kabaza solombavam-bahoaka na IRD na ino fa leo e amin'ity fitondrana ty ndrindrindra fa raha mba za zao ve ohatra hoe ranano hoe hanohana sy tena raha ohatra raha ataotsika mba nanaraka an'le hevitra hoe andao motion de censure iny iny visible ho an'ny président de république visible iny mampalinda azy manala ny olona io mba protéger ny fitondrana sy ny alany azy nefa dia reny de resa jaza fanapaha-kevitra zaza no ataony dia tsy mifanaraka amin'ny lampandroerana tsy mifanaraka amin'ny lampandroerana ny zavatra ataony zany dia kena ve reny ve dia tsy aharikoriko ny député zaho leo tanteraka mihitsy aho amin'ity fitondrana ty zany. Manameloka ny fanakana ny fitondram-panjakana ny hetsika politika hafa toy ny miavatory moa Vonay sy Jean Eugène. Misy mihitsy aza hoy izy ny mpiaradia amin'izy ireo izay efa amorona ny fanjakana dossier amin'izao fotoana izao. Ty fanakanakanana ty ianao manao ampabe maso ary ny volam-panjakana no entinao anaovanao ny zavatra ina rehefa famborina olona reny démonstration famborina olona volam-panjakana mizarazara raha rehetrarehetra amin'ny volam-panjakana tsy raha volan'ny babanao amin'ny entinao fa volan'ny fanjakana io raha ny olona koa mba misy manao koa ary amin'ny volany aona ny sakananao fa pré-campagne io zavatra ataondreo dia raha zay na fa tsy azo ataony manao pré-campagne any amin'ny efitrano raha manao ny hafa zany dia sakananao
raha ianao no manao azy mety le izy dijato zao no fitadiavana dossier aby koa ny sasany zao tadiavana ambonina dossier montiavana dossier zany zavatra aminay zao de efa misy zavatra ohatran'izany nambarany vonay tsy Jean Eugène moa fa mety samy anana ny candidat izay ho tohanany avokoa ny mpikambana ao anatin'ny vovonana lery amin'ny fividianana filoham-pirenena. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio talata fa 4 ny volana martsa taona 2024 aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny 7 alina eto amin'ny Real TV Madagascar Andriamato Hugues Radjonson Pahaihary Fray Samony Pirenena iresaresaka makasika ny toekarenina sy ny fampiasana ny vola mpanjakana fa eo ihany koa ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny anasananao ary naraka izany. Ny Pahaihary Hugues Radjonson raka izany no vahiny gasikara fensoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour varanao aoriana izao fampahalalam-baovao izao fa hotoizantsika kosa sary ny antsipriam-baovao miantso ny mpanao politika rehetra ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka indrindra ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny IRD ijoro andrava ny HCC no ny fandavan'ity rafi-pitsarana ety ny fitoriana izay nataony solombavam-bahoaka sy ny HCDDED mikasika ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny tanitandalana momba ny fitsipaham-pitokisana samy nanamafy tokoa mantsy androany ireo solombavam-bahoaka nanao io fitoriana io fa tsy azo itokisana itsara ny fifidianana ho avy io ny HCC nilaza Ijoasy Eleonora solombavam-bahoaka ny Vangaindrano fa ina mihitsy aza ny mpitsara ao amin'ny HCC andray fanapahan-kevitra tsy miainga amin'ny lalam-pandrenana rehefa amoaka ny valim-pifidianana tokony hitandrina ny mpitsara ao anatin'ny HCC fa mety tsy ahavita ny fito taona omeny ny lalam-pandrenana azy isany io andraikitra io ho ihany koa ivonay sy Jean Eugène tojo rabe fatra sy anja rakotony rainy. Tsy voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana nanisa tamin'ny feny anteny miram-pirenena ny fanamarinana ny sonia amin'ny fanaovana fitsipaham-pitokisana kanefa io no ny angian'ny HCC nandraisa ny fanapa-kevitra nandany fitoriana izay natao ny solombavam-bahoaka sy ny HCDDED ho ny solombavam-bahoaka Joasy Eleonora androany. Midika zany fa tsy niainga tamin'ny lalàna velona io fanapa-kevitra no raisiny HCC nivoaka ny 10 Marsa lasa teo io. Tsy misy soratra an'izany vérification de signature zany any anatin'ny lalam-panorenana tsy misy soratra an'izay ao anaty fitsipika anatin'ny anteny miram-pirenena izay no mampisy ahy hoe niainga viaisa zany izay filaza izay. Olona mahay mamaky teny sy manam-pahaizana noho ny HCC no nandrafitra ny fitoriana hoy volonay sy Jean Eugène. Voalohany ianareo fa nirejetenareo le zavatra faharoa ty constitutionnaliste nanao an'iny niaraka taminay mahay lavitra noho nareo koa aza dia io izy io tsy menasy anareo aho fa kosa fisitrana ny eritreritry nareo marina fa juge de dernier ressort anareo tsy azo valozana ny zavatra resahanareo raha ta décision ataonareo d'accord fa azadino fa tsy misy olona andaly eto olona samy mahay mamaky teny même pour un simple bon sens afahana mandika ny lalam-panorenanay. Tsy azo itokisana amin'ny fividianana araka izany ny HCC raha efa tsy azo itokisana tamin'ny fanapa-kevitra anoraisany mikasika ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta ho ny solombavam-bahoaka ny mora feno be. Enjeu ny crédibilité nareo amin'io enjeu hoe azo itokisana nareo sa tsy azo itokisana ty lazaina zavatra madinidinika ty ity le décision raisinareo ty io zany azo itokisana ve nareo any amin'ny raha tsy atokisana amin'ity azo itokisana any amin'ny élection. Nanamafy ihany koa i Joasy Eleonora fa mampanay ny hoavy ny fividianana ho tanterahana eo satria mety handray didy tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy mihitsy ireo mpikambana ao anatin'ny HCC ireo. Io fitsarana avy mba lalam-panorenana io no itsara raha ampitso ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena ka hoia hoe mety hisy ve sanatria fanapahana tsy miainga
avy amin'izay voasoratra ao anatin'ny lalàna velona miatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ahany na miantso ny mpanao politika rehetra indrindra ny solomam-bahoaka ao anatin'ny IRD ka izany ny solomam-bahoaka Roland Ratsiraka androany ijoro andrava io RCC io mety ho lasibatra amin'ny fanapa-kevitra amin'ny tanila raisiny io ravitra io hoy izy ny rehetra amin'ny fividianana solomam-bahoaka eto dia manentana na ny mpanao politika na ny solomam-bahoaka rehetra tsy akanavaka anatin'izany solomam-bahoaka momba amin'ny fitondrana fa mety honareo koa voadonany io HCC io satria tsy votery hoe candidat mpanjakana nareo amin'izay fotoana izay efa milatsaka solomam-bahoaka ka manentana antsika rehetra zany manentana ny mpanao politika manentana ny vahoaka malagasy ny association des droits de l'homme sy ny sisa indrindradrindra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena andefasana taratasy mba mijoro tsika menakavy amin'ny fangatahana ny fanovana ny HCC satria tsy maintsy angalabato io raha zao ny fandehany ary tsy maintsy hitongilana io raha zao ny mitohy ka tsy maintsy mijoro tsika menakavy to place tovavy fa zontsika manana mpitsara miaro ny demokrasia miaro ny tanitandalana zon'olombelona zany efa tokony hitandrina ny mpikambana ao anatin'ny HCC satria mety ho ahongany vahoaka ny ravitra rehetra misy eto amin'ny firenena hoy vonaitsy Jean Eugène tsy hitona rehetraretrinareo aho laza aminareo 7 ans nareo 7 ans mipetrahanareo amin'io toerana misy anareo inamovible tsisy olona afaka manitsikitsika anareo tadio tsara asa mana foy loela tokony ho ela hatram'izay izy moa nanapoany président Tsiranana iala teo rehefa nateo naongana izy nanapoany Ratsiraka niala teo président Ratsiraka niala teo rehefa natao ongana dia naongana izy nanapoany président Ravalomanana niala teo rehefa natao ongana dia naongana mafy reny tsisy mandilatra tsisy mihoatra an'ireny dia araha sanatria aza vokorotana dio ianareo ve anana chance mbola hiverina roa taona ny vitanareo zay dimy taona tavela dia osimbana amin'izany ve ny zavatra tokony ho lava satria raha miongana ny fitondrana miongana aby ny rehetra rava ny assemblée rava ny Sénat rava ny CENI rava ny HCC to te miongana raha tsy hevina ny tantara-pirenena tamin'ny krizy roa sy roa arivo dia ny mpitsara tao amin'ny fitsarana tampony no namoaka ny voka-pividianana tamin'ny febroary roa sy roa arivo rehefa nolava ny candidat Marc Ravalomanana ny voka-pividianana navoaka ny HCC ny 12 janoary roa sy roa arivo izay nametraka ny tokony isiny ny fiodinana faharoa mpikambana vaovao tanteraka kosa avy eo no nandrafitra ny HCC izay namoaka ny voka-pividianana fahatelo ny angian'ny fianianana faharoa izay nataony Marc Ravalomanana ny 9 Mey roa sy roa arivo anatanteraka fikonan-doha iarahana amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana andinihana ny fanatsarana ny zotra-pifidianana ny CENI amin'ny 24 martsa izao ho ny filohan'ny CENI Dama Andrianarsedo Androany fikonan-doha izay tafiditra ao anatin'ny dingana ahafahany rehetra matokony zotra-pifidianana ho ny filohan'ny CENI mialohan'izay dia isany koa izy ny fitsiriana lisy-pifidianana iarahana amin'ny OIF mba isiany fifampitokisana amin'ny lisy-pifidianana nisy mo Androany ny Bemidina nataony mpikambana ao anatin'ny CENI teny Ambohimanarina ho fanentanana ny fisoratananarana ao anatin'ny lisy-pifidianana tojo rabefatra sy anja rakotony rainy iroso amin'ny fanaovana fitsiriana ara-numerika ny antotanisa ny olona voasoratra ao anatin'ny lisy-pifidianana ny CENI manomboka amin'ny 20 ity volana ity raha ny nambara ny filohan'ny CENI androany iarahana amin'ny OIF no anaovana io fitsiriana io hoy Dama Andrianarsedo mba hatokisany rehetra io lisitra io isy ny fitsiriana araka azy mirindra nireo antotanisa zay nanaovana an'izao fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy zao amin'izay fotoana zay dia mba mipetraka ny fampitokisana amintsika satria zay moa zany no fanontaniana mipetraka hoe azo antoka ve io lisitra io dia eto zany izahay manaraoraotra n'izao fotoana zao manambara izay eo anivon'ny CENI fa isy zay fitsiriana ny antotanisa zay araka azy mirindra zay iarahana amin'ny organisation internationale de la francophonie na ny OIF
Zany hoe atoato manomboka amin'ny 20 volana marsa ty zareo zany no tonga eto amintsika ka ho fantatry atsika mialohany fa 7 ny volana marsa ty ny vokatry n'izany fisteriana araka azy mirindra izany. Isy ihany koa ny fikaonan-doha iarahana amin'ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena ary io Hervelona Pisehatra amin'ny fifidianana ho tanterahana eto Antananarivo amin'ny 14 Martsa izao andinihana ny fanatsarana ny zotra-pifidianana ho ny filohan'ny Seni. Amin'ny 14 ny volana Marsa ty dia isy ny dinidinika, isy ny fifanakaloza-kevitra zay iarahan'ny Seni amin'ny Pisehatra rehetra amin'ny lafiny fifidianana. Ny toerana sy ny teboka manodidina n'izany dinidinika sy fanakaloza-kevitra zany dia ho ampitaina amin'ny manaraka ihany. Ezahana ny ahatrarana ny tanjona ampidirana mpifidy 70 tapitrisa ao anatin'ny lesy-pifidianana ho ihany koa ny filohan'ny Seni androany. Ny tanjona moa dia efa nitenenitsika ino 70 tapitrisa. Zay zany ny tanjona araky ny afenitra iraisam-pirenena. Mitratra ve io tanjona io hitatsika eo satria ny zava-misy dia tsy afeninantsika fa misy amin'ireo olom-pirenena ireo no mihevitra hoe efa tafiditra tao anatin'ny lisitra teo aloha izy dia tsy mila tsony miditra amin'ity lisitra anaovana fanavaozana tanteraka ity. Zay disotsika tanteraka dia anjarantsika zany atao amin'ny ainy vakzery no milaza amin'ireny pirenena ireny hoe iny ane ka tsy manan-kery tsony le lisitra teo aloha fa ianareo dia tsy maintsy miditra amin'ity lisitra anaovana fanavaozana ity zay vao tafiditra. Androany dia tonga teny amin'ny fokotany Ambodivondava avokoa ny mpikamana rehetra ao amin'ny Seni nanotrona ny fisoratana anarana ao anatin'ny lesy-pifidianana nataon'ny Dax mpilalao ny Barea. No i Dax izay mahery fony ny firenena no anton'izao hetsika izao hoy Dama Andrianarsedo. Maninona no safidiana manokana ny ety Ambohimanarina natao zany dia mba hitondrana sorana sy fakasitrana ho an'ny Andriamatoa Andriamirado fantatra atsika amin'ny Dax fantatsika moa izy olona mahery olo mangatsika amin'ny resaka baolina kitra dia tonga aty zahay iarahaba azy manokana satria tafiditra ao anatin'ny lisitran'ny mpifidy izy. Marihana moa fa mbola mitoetra amin'ny 10 Jona 2024 ny fisoratana anarana ao anatin'ny lesy-pifidianana eny anivon'ny fokotany. Fanotanterana ny ariva teo ny fifamindra-pahefana teo amin'ny Italeny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha bao miafitsy Vainala Rahanirina sy ny Italeny kabinetra vaovao Romy Andrianarso. Nambarany Italeny kabinetra vaovao fa ao anatin'ny enim-bolana no ametrahana ny asa mivaingana amin'ny alalan'ny fametrahany fomba fiasa aingana amin'ny tanany Velirano izay napetraka ny filoham-pirenena. 40 andro tao aoriana nanendrena azy no nanatanterahana ny fifamindra-pahefana teo amin'ny Italeny kabinetra teo aloha sy ny vaovao io. Ny filan-kevitra minisitra ny voalohan'ny volana Martsa mantsy no nanendra ny Romy Andrianarso teo amin'ny toerana. Izy no vehivavy faha-efatra mitana ny toerana Italeny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika tao aorian'ny Stéphanie Delmotte sy Lova Ranoromaro ary bao miafitsy Vainala izay voatendra ny filan-kevitra minisitra farany ny alakamisy lasa teo hitana ny toerana mpanolosaina manokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Teny amin'ny lapam-panjakana Ambohitsiroatra moa no nanatanterahana ny fifamindra-pahefana io ny ariva teo. Fa eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray ho amboarina ho tara avokoa ny lalam-pirenena fa 520 Bevoay Morombe raha ny nambara ny filoham-pirenena tany Morombe omaly nanoloana ny fitarainan'ireo mponina amin'ny faratsiny lalana ity. Anolo vata fiara herinaratra amaty sy jiro any an-toerana ihany koa ny tenany raha ny nambarany tamin'ireo vahoaka ny Morombe. Ny toy tao Morombe tamin'ny fizarana fanampiana ho an'ireo vahoaka Traboina nandritra ny fandalovan'ny Rivodoza Fredimo omaly ny fitsidiana nataony kaponina sahirana manodidina ny 100 no nisitraka izany. Ndao arantsika ny andindin'izay. Dibodrano hatramin'ny 20 isanjato ny distrikany Morombe vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Fredy tany Anjoerana ny fiandohan'ny volana Marsa teo. Nakasika ireo fokotany misaraka 10 ao tampon-tanàna sy ireo tanàna kely manodidina ny distrika izany raha ny tatitra avy any an-toerana. Lasibatra tamin'izany ny tanimbary sy ny tanimboly mirefy hatramin'ny 550 hektara manerana ny distrika.
maty ny akamaroan'ireo biby fiompy ary potika koa ny akamaroan'ireo tanimboly. Maro ireo trano dibo-drano na teto ambony vohitra na tany ambany vohitra raha ny fanazavana no entiny be ny tanàna ny Morombe Faralay Adolphe. Tokantrano misy 5,000 no traboana ao an-toerana ankehitriny. Misy 7,700 ireo olona sahirana sy tena tsy manan-kialofa natazomina amin'ny toerana 4. Isan'izany ny tranom-pokon'olona sy ny sekoly Masina Joseph, ny station Malette ary ny EPP Tsinjorano. Nanapoka ny akamaroan'ny mponina ny fiakaran-drano tampoka noho ny fizozoan'ny oran-drano. Simba ny voly ary sahirana ara-tsakafo ireo mponina ao an-toerana. Mijaly ara-sakafo ireo mponina ao an-toerana noho ny fampitehan'ny vokabary sy ny fahafatesan'ireo biby fiompy. Mangataka ny mba hanomezana pompy fandritrana rano ireo manam-pahefana ao an-toerana satria mbola maro ireo toerana sy sekoly mbola dibo-drano. Eo ihany koa ny masom-boly mba ahafahana mamerina ny asa famolena. Isan'ireo distrika mpamokatra vary amina velarantany 5,000 hektara mamatsy distrika maro hatrany Toliara Morombe. Mpanjono ny tena asa fiveloman'ireo mponina saingy eo ihany koa ny famokarana kabaro sy karazana voamaina hafa any an-toerana. Malaza ho manana renan-kibon'ny tany ihany koa i Morombe toy ny Fasimainty sy ny Solotany. Nisy fahatapahana nefa ny lalam-pirenena fa 550 mihazo any Morombe isan'ireo fobe toerany distrika ao Atsimandrefana. Tsy nisy afa-tsy ny fiara-mataho-dalana no afaka ny azon'ny tanàna ary tapaka noho izany famatsiana solika an'ireo toby mpanjara solika ao an-toerana. Mangataka ny mba amitana lalam-pirenena fa 550 mampitohy ny fokontany Bevoay sy Morombe araka izany ny be ny tanàna ao an-toerana. Dia hoe monsieur le ministre miresaka amin'ny JIRAMA hoe ahoana ny anaovana ny Morombe. Dia hoe simba le groupe io izy dia amboarina io dia mety afaka herinandro na ho herinandro vita dia andefasana le groupe fa groupe avy aiza monsieur le ministre avy any Sakara groupe avy any Sakara no alefa ty zany toy monsieur le ministre hoe okalo tsy mety ho zavatra occasion mena ny Morombe. Andefaso groupe vaovao aty Morombe groupe vaovao no alefa ty Morombe to place. Tapaka ny herinaratra ka sahirana ny mponina miaina ao anatin'ny aizina ny ao Morombe hoy izy ireo. Nitondra vahaolana ny filohampirenena raha nambarany tany an-toerana. Miresaka momba ny lalana ianareo to. Lalana zay efa mandeha sy zay amboaritsika dia efa eo andalam-panaovana antsika atao goudron tsy maintsy misosa mierany nefa maro mialatra ny amin'ny analam-pasy amandra-patongany Bevoay ataotsika goudron zany tokolato avy. Nozarena vary 520 kilao avy, menaka sy siramamy ary voamaina, miampy kojakoja ahafahana mahazo herinaratra amin'ny herin'ny masoandro ireo mponina traboana sy sahirana, misa 900 ao amin'ireo fokontany 4 ao tampon-tanàna ny Morombe. Ny toy tamin'ny fizaran-tsakafo an'ireo traboana sy sahirana, misa 700 teny amin'ny sekoly Saint Joseph andian'ny Flo rehefa avy nanolotra fanomezana ho an'ireo mponina tao Morombe. Ankizy 2 hatramin'ny 420 taona izay misy 470 no zaraina fanomezana amin'ny alalan'ny tetiasa Showbox ny tao amin'ny kianja Maître Kira Toliara. Fanomezana avy amin'ny fanangonana ny vatsisan'andro avy amin'ireo zaza Amerikanina mandritra ny taona iray manomboka ny Janoary hatramin'ny volana Desambra. Rehefa tonga ny Krismasy dia mividy fanomezana na fitaovam-pianarana na koa akanjo na fitaovana hafa na manokana vola izy ireo dia atao anatina tranona kiraro ho zaraina ny ankizy amin'ny firenena hafa ka isan'izany ireo ankizy eto Madagasikara. 470 conteneur ireo fanomezana ho zaraina eto Madagasikara ary ankizy 2 hatramin'ny 420 taona misy avalolana sy 3 hetsy manerana ny faritra 320 no isitraka izany amin'ity taona ity. Efa tsy manam-bola intsony izao fitondrana izao fa manao herahoera sisa ho nisy olombavambahoaka Voninahitsy sy Jean Eugène Androany. Manaprofy izany ho izy ny fametraha-pialany ministry ny asa vaventy Jerry Hatrefindrazana farany teo. Be loatra ny fampanantenana atao ny filoham-pirenena kanefa ny vola iasana aza tsy misy hoy Voninahitsy sy Jean Eugène. Toto Rabefatra sy Anja Rakotony Raina. 7 volana tsy nandray karama izao ny mpiasa ao amin'ny faritry Melaka ka mitsoaka aty Antananarivo ny gouvernoura ho nisy olombavambahoaka Voninahitsy sy Jean Eugène Androany. Ampiasan'ny Regiometra dia nisy télé dia mihetsiketsika zany no mouvement hoe mitaray andreo amin'ny karamandreo tsy azo dia any mitodika any amin'ny ny gouverneur ny bavabasindreo bon zaho tsy hanomezako tsinandreo manao an'izay nefa tsy hanomezako tsinan'ny gouverneur raha ohatra ka
nandositra tao izy niala taony izy lazaindreo fa fito volana aty tokoa izy am'reo fotoana raha nanontany azy ina moa président ny azoko atao izy za hijanona eo 3 an'olo vato vola tsisy vola tena tsisy tokoa vola fa dia apetraka fotsiny le olona eo anao no io tsy fisiany volo ihany koa no antony fametraha-pialany ministry ny asa vaventy teo aloha Jerry Atrefindrazana hoy ivonaitsy Jean Eugène raha ny sisitra nanao démission i ministre Jerry dia lazaina fa hoe nanao dokodombola izy nanao an'izao izy ohatran'izay ampanao voalohan'le raha izy asina iny vavan'ny président mety numéro asina an'izao ataony autoroute atao an'izao vola tsisy dia mbola veriko inona io zao inona io atao melaka io lalana manao an'iny tsy mandidy mahitsy rano hatran'izao tsisy 20 milliards 2020 38 milliards 2021 22 tsy hita ny vola tsy hita ny asa tsisy mety hiteraka hatramin'ny adipoky io fampanantenana lava ataon'ny filoham-pirenena io satria misy ny faritra anaovana asa ao ny tsy misy zava-bita mihitsy noho ny tsy fisian'ny vola ho iasany vonaitsy Jean Eugène oera fotsiny sady sorabola le izy sorabola no atao zavatra ohatran'izany tsy ekena zany ary mampisy adipoko aza ny afarana hoe manina ny faritra ohatran'ny fokoary favorisena kokoa noho ny foko sasany dia zavatra zany dia tsy mety même ty Tananarivo ty Tananarivo lehibe ty viranazy ty na mba mahita ny capitale na ny pays d'Afrique mba hitako zany za tsy tena hoe capitale na ny Europa atao hoe fa ambony be Afrika mitovy amintsika io le lafina saran'ny lafina ny goudron na amin'ny lalana amintsika eto io ataony raha malala io dia oeraoera fotsiny hoe zao na havita an'izao na havita an'izao na havita an'izao ino ny zava-bita eo kivandivandy avao ny raha atao amin'olo zany ny faratsy ny lalana trano moa no tena hitarena ny solombavam-bahoaka sy anakianan'izy ireo ny fitondram-panjakana toy ny lalan'ny Betioka Atsimo izay nambaran'ny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina fa tsy nisy vato anamboaran-dalana na iray aza tonga tany amin'ny distrika na voafidy azy na koa ny lalana makany Kongo izay nampitaraina ny solombavam-bahoaka Brunel Razafitsiandrofa efa taona maro izao na koa ny RN13 Youssou Betroka izay mampitabataba ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo fa adiny 4 nanaovana ny lalana Antananarivo Moramanga amin'izao raha toka ora roa ihany teo aloha raha ny nambaran'ireo mpamily izay mampiasa io lalana io ny tombo avy roeny manaraka izany ihany koa ny fandaniana amin'ny solika satria dia tafiakatra hatramin'ny 4 alina sy 3 hetsy ariary raha toka vitan'ny solika 7 alina ariary tara avokoa ny fanongavan'ny entana vokatry ny tsy ampozina izay mety iseho eny an-dalana vokatra io faratsy ny lalana io ho an'ireo mpitaona entana ary saika miteraka faty antoka goavana raha ny fikaikan'ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa vokatry ny faratsy ny lalana io nanao ny fanadihadiany Nambinina Ravelo Arsan tsy lahara-pahamena ho ny mpitatitra mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena faharoa ny fanamboarana ny lalana mikodana na ny autoroute mampitoy ny Antananarivo sy Toamasina ny fanatsarana ny lalana izay misy ankehitriny ary simba tanteraka no ambaran'izy ireo fa tokony ho atao raha ny tena amina aloha zany zao le RN2 aloha ny tokony atao fa tsy tokony anao an'le autoroute iny lalana fa misy ary tsy ambarina ve dia atao lalana vao ambarina indray no atao isan'andro saika manjaka ny fitoanan'ny famovizana amin'ny lalam-pirenena faharoa vokatry ny faratsy ny lalana misy amin'ireo fiara izay mifamezivezy mantsy no taraiky no ny fahasimbany ka voatery tsy maintsy mifandimby ireo fiara afaka mandeha matetika aloha zay misy satria noho ny zay ratsin-dalana zay dia matetika ny camion zany no mitarika an'izay fa ratsin-dalana izay fitohanana zay matetika dia tsy maintsy misy fotoana tena taraiky elaela mihitsy zany eo amin'ny embouteillage nilaza ireo mpamily miasa manao fitaterana amin'ny zotra regionaly mampitoa ny Moramanga sy Antananarivo izay mampiasa ny lalam-pirenena faharoa io fa niakatra ny fandaniana amin'ny solika na ho an'ny zotra Moramanga Toamasina izany na ho an'ny zotra Antananarivo Moramanga tamin'ny tsaratsara izy zao eo amin'ny 7 alina eo zao izy zao fa 4 alina sy 2 hetsy adiny roa taloha Moramanga miala eto dia zao fa adiny 4 indray zao vita
raha talonana hoe adiny 5 adiny 9 zao zay efa adiny 7 mahery kely eo zany. Zay zao taloha raha tamin'ny talonana hoe eo amin'ny 650 eo a dia amin'izao efa miakatra any amin'ny 800 000 any zany. Miteraka fahatoantika nefa ho ireo mpivarotra izay tsy maintsy mivezivezy mampiasa ny lalam-pirenena faharoa io noho ny afaratsindalana. Ohatra hoe mitondra entana dia potika amin'ny lalana ny entana ao amidy agnaty matavy satria ratsy ny lalana. Dia le lera tratrarina agny zany tsy tratra somary tareky satria raha ohatra hoe frais miakatra ohatra hoe frais-na réal izy akarin-jareo 2 alina efa maty antoko réal zany satria vokatra ny lalana ratsy. Mitondra saro-boron-jato gony zao tsy maintsy maty 10 gony valerana 10 alina zany ohatra hoe maty amin'ny vidianana fotsiny miaraka amin'ny frais tafiditra 7 alina miaraka amin'ny frais zany. Ny anelanelany Antsapanina sy Brickaville izay lalana mirefy 10 kilometatra raha ho an'ny Toamasina no tena marobe ireo lalana simba. Ora raisy sasany rakily indrindra no lano any 10 kilometatra io ho ireo mpamily. Isan'ireo tena ahitana faratsiana ihany koa eo Manjakandriana sy Mandraka ary Ambatolaona. Falainga tsara lahatra ny ambaran'ny Praiministra Tsay Christian raha nilaza fa eo am-pelatana ny fanjakana ny vola 900 miliara ariary an'ny Fonds routier izay tokony hanamboarana ny lalana eto Madagasikara ho nisy olombavambahoaka ny Toamasina voalohany sady efa ministry ny asa vaventy teo aloha. Efa tsy ao amin'ny kitapom-bola ny Fonds routier intsony mantsy io vola izay avy amin'ny tamberimbidina ny redevance alohan'ny mpanjifa solika isaky ny litatra io ho hiatrany Roland Ratsiraka. Sosokevitra narosiny nandritra ny atrikasa momba ny lalana izay notanterahany tao Toamasina ny sabotsy lasa teo ny ampianana ny isan'ny mpiasa eo anivon'ny commune ahafahana mandrotsaka ny vola ho an'ny fanamboaran-dalana. Lanto malalatra ondrany Irina Real TV Toamasina. Vola mitetra 900 miliara ariary ny tokony hanamboarana ny lalana izay tsy tapopoka amin'izao fotoana izao hoy ny solombavambahoaka ny Toamasina voalohany Roland Ratsiraka ny sabotsy lasa teo tao Toamasina. Vola izay alohany mpanjifa solika tsirairay isaky ny litatra ary tokony mirotsaka anatin'ny kitapom-bolan'ny Fonds routier raha ny nambarany solombavambahoaka ny Toamasina voalohany. Tsika zao dia anisan'ny mandoa vola rehefa mividy carburant mandoa 900 ariary mahery ho an'ny essence 100 ariary mahery ho an'ny gasoil dia io zany agnatina kitapom-bolany redevance pour l'entretien routier agnatin'ny fonds d'entretien routier. Dia igny le hoe 600 milliards d'ariary io vola io dia lazain'ny Premier Ministre hoe tsy nikasiana nefa lainga tsara lahatra. Zay mahatonga ny RN2 potika, zay mahatonga ny RN5 makany Fenerive, makany jusqu'à Soneran'ny Vongo potika, zay mahatonga ny lalana makany Vatomandry potika satria vola io tsy hita. Ny fampienana ny isan'ny mpiasa eo anivon'ny commune tsirairay no vahaolana natolotra ity solombavambahoaka ity ahafahana manamboatra ny lalana sy ny kojakoja azy. Be loatra ny fanorenana trano ambony kanal. Be loatra ny ataontsika hoe raha ataontsika eto an-tanàna manimba raha. Ary voatsindry teo ny asan'ny commune satria ary nazavaiko tamin'iza ben'ny tanàna taloha 500 isam-piasa ankehitriny 2,000 misy olana zany. Dikan'izany lasa any amin'ny raha hafa ny vola. Fa so ihany moa nanome sosokevitra zay ary na raha ben'ny tanàna hoe ampitombola taxe amin'ny port rehefa nampitomboana. Fa manomboka amin'ny taogno avy zany afaka manantegna antsika eto mba misy asa vita amin'ny resaka lalana. Nambaran'ity solombavambahoaka ity moa fa mifandray ka antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa io faratsy ny lalana io. Nisy moa ny atrikasa niarahana tamin'ireo mpanao politika mpisehatra amin'ny asa vaventy sy ny mpitarika ao Toamasina ny resana amin'ny fanamboaran-dalana ny sabotsy lasa teo tao Toamasina. Anokatra fanadihadiana mahakasika ny ady tany ao ambatina kanga ampefy ny voamirany fananany tany eo anivon'ny anteny miram-pirenena ho nisy olombavambahoaka Naivra Oldinina izay filohan'ity voamira ity izay manajary ihany no nambarany no tokony ahazo didy tompon'ny tany raha jereny ity raharaha any ampefy ity. Ny alady lasa teo moa no niona tamin'ireo mponina voalaza fa miady ny tanin'izy ireo mirefy 2 hektara latsaka ity nisy olombavambahoaka Naivra Oldinina. Mahakasika izay vetrany ary.
taoriny antso nataony mponina tao ambatina kangampefy tamin'ny solombavam-bahoaka Naivra Oldin sady filohany vomerany fanana tany ny anivony anteny mirapireneny ny fiandohany volana febroary 2024 lasa teo makasika ny fikasan'ny olona aka ny tanindrazany nidina tany antoerany ty solombavam-bahoaka ity ny alahady lasa teo. Nambarandreo vahoaka tamin'izany fa alovany no sady efa nohajariny 100 taona mahery io tany mirefy 2 hektara latsaka kely io. Efa ampolo nefa izy ireo no ahiliky ny ampahany tamin'ny fianakaviana raha ny fanazavany. Zay tokoa ny fiainana ny fifampitokisan'ny ray aman-dreny teo aloha tena avaditsy ny taranaka tearina. Tonga amin'izay ny tatearina sy ritin'ny mpanambola le toera. Raikitra amin'izay le hoe efa tsy aotsony le ray aman-dreny be taloha fa taranaka sisa. Dia tena nitorany zareo le fidina izao io raha ohatra ka amenareo. Mampafantatra tsara ny tantara satria ny dadabe anay no teran'ity tany nandasibe ity misy an'izao ato zao. Ary ny dadabe anay no nametraka zao toeran'izao ho an'ny taranaka mpanimby reto ankizy reto. Ka za samy tarika vavolombelona satria raha mbola eo am-5-10 taona koa dia nametraka ny raiky manao hoe le ty reo ankizy eo ambany tsy moreo dia tsy azonareo izy diziny hiala eto amin'ity toerana ity fa natolotro azy io toerana io. Anao ny fanadadiana rehetra ny voamerany fanana tany eo anivony anteny mirapireneny hoy ity solombavam-bahoaka ity. Tsy anaiky ny tsindry azo lena sy ny fanambakanandreo pony any ambanivohitra ny tena ny ranonambarany. Anoro hevitra azy amin'ny tokony ikarakarany antotantaratasy rehetra mba ho ara-dalàna sy aradrariny ihany koa ny tenany. Zay manajary ihany no afaka mangataka prescription kizity. Dia za mila fanamarinana avy amin'ny fokotany sy manodidina. Fa ndraindray eo amin'ny fitsarana tsy midina izy na le domaine koa zany tsy midina izy dia ataonao bureau fotsiny le izy. Dia izay no antony. Nanao antso ho an'ireo mikasa hividy sy androdana ireo tranon'ireo mponina ihany koa i Naivra Oldin mba hijery ny aradrariny. Nampalahelo ahy izy ireo no tena antony nandehanako taty satria hitako misy mitomany latramany satria izao tanàna hitantsika zao dia mba mila mandinika ihany koa ny fitsarana amin'ny resaka prescription positive satria olona hafa no manajary olona hafa mahazo tidi-pitsarana. Fa io moa arahanay matso mbola misy cassation mbola misy mipilina ny rariny tsy azo lavina. Za aloha mamety tokanareo eto fa raha androndrokanareo amin'ny tsy rariny eto na iny tsy antra miniko tona na isy maty velona reto tsy anaiky zany raha olotiky. Nanamafy ny solombavam-bahoaka Naivra Oldin fa tsy eny rery ny trangan-javatra toy izao fa saika manerana ny Madagasikara. Namberina nanao antso amin'ny Prime Ministre Tsay Christian araka izany ny tenany mba hanao lara-pameana andreo didy fampiarana na décret d'application alefan'ny ministera ny fanajariana tany sy ny fananantany mba ankatoavina eny amin'ny filan-kevitra minisitra ho famahana ny olana ty ady tany miverimberina ity. Fa mbola karoana hatramin'izao ny sambo nitondro ireo olona 120 izay hita faty ary nambara farendrika tamin'ny sambo iray saika hitondra mpandeha hiazo ny Mayotte raha ny nambara ny APMF na ny sampana misahana ny fifamoivoizana an-dranomasina androany. Mbola karoana noho izany io lakana nitondra ireo mpandeha ireo. Tsy teo amin'ny toerana fingana izay fanaovana ny fampidirana ny sambo sy ny mpandeha no ny haingo io sambo io ho hiatrany APMF. Misokatra kosa ny fanadihadiana momba io lozy io ho ity sampana misahana ny fifamezivezena an-dranomasina ity. Mikaela Andrianjaka sy Faneva Ravelona antenaina. Tsy nahazo lalana ary tsy teo amin'ny fari-dranomasina misy ny sampana misahana ny fifamezivezena an-dranomasina no niainga ny sambo voalaza omaly fa nitondra olona saika iondrana ny Mayotte ary nahitana olona 17 tao anatiny raha ny nambara ny lehibe ny sampan-dranomasina misahana ny fifandraisana eo anivon'ny APMF io. Anjarany mpanaramaso ny sisy tany no tokony ahita ny fivoahany io sambo io raha ny Noa Marine. Amin'ny alalan'ny fanadihadiana momba ny antoka an-dranomasina na ny enquête de sécurité maritime izay atao no ahalalana ny zava-misy marina raha ny fanazavana. Tsara foana moa ny manamafy fa ny fanadihadiana ataon'ny APMF ilay hoe enquête de sécurité maritime dia indrindrandrindra ahafantarana ny antony natonga ny loza ireo sambo ny tena sambo voakasika io loza io ary angalana lesona ireny sy angalana fepetra entina anatsarana sy tandremana zany aty aoriana zany amin'ny hoe mba ikendreny hoe tsy isy loza tsony araka ny fanazavana ombety fanazavana entinay moa dia hoe zava-dehibe mihitsy mantsy ny fananana antoka amin'ny fitaterana an-dranomasina. Dia noho izay indrindra zany
Amin'izao fotoana izao zay efa misokatra raha teo moa zany io fanadiadiana io araka ny tenin'ny baika nomen'ny fitondram-panjakana io ny zavatra afaka ampitainay angambany aloha dia hoe mangataka zay fiara-miasa zany amin'izay mety mahita an'ilay lakana satria mbola tsy zay aloha zany nyfantatra hatramin'izao mbola tsy hita zany aloha hatramin'izao hoe hito marina ilay lakana zany amin'ireo monina manodidina ny toerana nitranganoloza iny mba ilaza zany aty amin'ny tompona ndraiky ny APMF ahafahana manohy sy mameno ny asa manadiadiana ahafantarantsika ny marina sy angalatsika lesona mba isorohana ny fiverenan'ny fitranganoloza mahatsirafina toy izao. Amin'ny mantsokosoko azy tsy nandalo fanamarinana teo amin'ny toeram-piangana izay voaramaso io sambo io hatrany ny avionnivy APMF. Tsy pihana mandrakariva zany hoe raha amin'ny fiangan'ny sambo eto fiangan'ny sambo mampalahelo moa le zavatra fa tsy niainga tamin'ny seranana ofisialy izy tsy niainga tsy fantatra zany hoe tsy nisy fanamarinana zany hoe afaka miatrika tsara ny divy io sambo io mifanaraka amin'ny lalàna marina ve ny zavatra natao zany tamin'ny fotoana iny. Mbola mijanona ho 20 ihany ny antotanisa ofisialy an'ireo olona namony ainy vokatry ny lozan-dranomasina niseho tany Ambilobe ny sabotsy lasa teo araka ny tatry ny APMF na ny sampana misahana ny famezivezeny an-dranomasina androany. Mpandeha mahery ny 720 ny tao anatin'io sambo io raha ny vaovao azo misy tamin'izy ireo afatra saingy nandosotra sy ao anatiny fikaroana hatramin'ny androany. Farany vaovao voaray izao alina izao moa dia nisy razana raiky 12 hafa hita tao Nosy izay tsy mbola voamarina na olona tao anatin'ilay sambo rendrika teo anelanelana Kazombolona Ambilobe izay nambara fa iondrana tsokosoko ho an'ny Mayotte na tsy. Zaza 7 taona sy 7 taona ny roa tamin'ireo, vehivavy 5 ary lehilahy kosa ny 4. 2 araka izany hatreto no maty tao anatin'ity lozan-dranomasina ity. Olona roa ihany koa amin'izao fotoana izao araka ny filazana fikarohana navoakan'ny kompania Gendarmerie Ambilobe no karohany. Fahitodika ny toliara kosa isika fokotany miisa 4 ao toliara voalohany no mbola adibitra ny tanteraka hatramin'ny androany vokatry ny orambe nentin'ny rivodoza Fredy farany teo. Mbola mikatona ihany koa ny EPP Besako amin'izao noho io rano tondraka io. Tsy misy afaka mialanitra ny fonenany amin'ny sekoly raha teo ireo mpianatra raha ny nambara ny ray aman-dren'izy ireo. Tsy misy lalana ivoahan'ny rano noho ny tsy fisian'ny lalan-drano lehibe tokony hitarika izany ho ireo mponina. Nangataka vahaolana mahatra araka izany izy ireo ialana amin'ny doborano isaka ny fitopahavaratra. Andry Rabesotra. 5 andro taoriana ny fiodikodina ny rivodoza Fredy tao Toliara ary nitondrany rotsakorana tany an-toerana mbola toy izao ny rano tamin'ireo fokotany 4 ao Toliara. Tsy mety ritra ny rano na dia efa midanika isan'andro aza ny masoandro ao Toliara. Vahodidina rano hatreny ambaravarana mihitsy ireo tokantrano sasany toy ireo trano manodidina ny 50 teto amin'ny fokotany Besako ao Toliara izay nanaovana fidinana ifotony ireto. Vao mivoaka ny trano, rano maloto no iainana ary mangany fotsiny ny fofona entiny hoy ireo mponina. Misy fofony io, tsy maintsy misy fofony. Ao an-trano koa zao aza feno fotaka be ao ka. Vao nanao fotaka kokoa ny kovona mafafotaka tao ireto. Vokatry ny loto tonga ny aretina, vokatry ny tsy fahazakana ny rano. Milona matetika amin'io rano io moa ny tongotra hoy ireo fianakaviana ireo. Tsy misy azo atao nefa hoy ity raim-pianakaviana ity. Fivitosana mandranoka toy ny fery toy izao ny mahazo ny tongotra izy ireo. Fijalianay zao ankizy keliko 7 taona zao lefa misy baibay aby amin'ny tongony. Zao miteny zao koa zao fa misy baibay ny tongoko anao fa tsy mikapa aza mihitsy aza zao. Io natao ny nany koa atao ambony avao ny asa tongotsy ireny. Asiana menaky zao tsy sisany. Ako hoe asiana kotirimy zao aya. Lafa hatory sasana madio dia asiana kotirimy tsy mety. Tsy mbola niverina ny sekoly ihany koa ireo mpianatra hoy ireo ray aman-dreny. Mbola mikatona ny EPP eto amin'ity toerana ity no ny tanàna mbola dibo-trano. Parasikanka, tomboky marary, misy mangirifiry, masamasaky, tsatsirano, te vokatsy rano toy maloto, nda tiananao tsy salama, tsy nianatsy rozy depuis niavian'ora rano be toy isika amizao. Nefa rozy tokony latsinainy tokony nianatsy le tsy mianatsy. Tsy nisy na dia niazo ny toeram-pandraisana trabona moa ireto olona ireto raha ny nambarana na dia nisy afaka nandraisana azy ireo aza. Nisy mantsy ny kianja mitafo
ao an-taninareny sy tao tsenenge saingy tsy nahazo tapakila ahafahana mipetraka tao izy ireo hoy ity renim-pianakaviana ity ka voateriny janona teto an-trano. Zahay tsy nipetraka tamin'izy minazy tany fa lafa nikopaka tranonay reto nangataka trano iroro amin'ny tilongonay an-tanambe toy le tsy nandeha tamin'izy minazy any zahay tsy nahazo tike zahay. Milaza ho tsy mbola nahazo fanampina avy amin'ny fanjakana ihany koa ny mponina sasany na dibo-drano hatramin'ny androany azy. Zahay tsy nahazo vary zao mihitsy fakatsy fokotaniny kanao zao nazahoanay vary Jesosy fipikambanany fivavahany Jesosy Kristy zay avao nanomeanay vary enikapoaka amin'ny sase zay avao fa tsisy fanomeza fokotany zao mihitsy etoa. Ny fametrahana fitarihan-drano lehibe amoahana an-drano ihany no vahaolana tokana hoy ireto mponina ireto. Zahay tsy mila vary fa mila kanaly diovan'ny rano montera zay ro ilaso izo rano baka ambony agny mijotso magnambany magnandriaka agny fa amin'ny toliara gebon-drano ndrendrindra fa mahavatsy ndrendrindra taninarena faratampony ao gebon-drano faratampony mba tokony mba misy lalan-drano baka manday agny mivarandriaka agny baka antoby agny mivarandriaka agny baka besinjaka agny mivarandriaka agny milamy zao toliara amizay tsy misy gidagidaky maro tsy misy gebon-drano. Fokotany miisa 4 ao toliara moa no mbola dibo-drano tanteraka toy izao toy ny ao Antsirasisa, Ambohitrabo, Anosy-Nihita ary Bisako. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison. Topoklasy topoko vavy mifarana hatreto ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity angasitra feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aoriana zao fampahalalam-baovao izao dia mbola isy ny fandaharana l'invité du jour iarahanao amin'ny gasikara feno tsofo ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitsindray velona topoko. Real News, Natulchi. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News.